Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous entendre. Niteranao sareto Andriamanitra eo noho ny fotoana mbola omenao anay. Faly izay manatrika anao ary sala amin'izay nitenenanao tamin'ny Maria hoe Maria no efa nifidy ny anjara tsara izay tsy hoe sorona aminy. Ataovy mahay mifidy ny anjara tsara koa izay ankehitriny Tompo an, raha mitanila eo atongotrao iaino anao. Dia ny fanahy masinao no anazava atonga anay ayandray izay tena avy aminao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Amen. Ny teny izay iarahantsika mijery andraisana fampahirezana foy dia araka an'izay voalaza ao amin'ny fandarana. Korintiana voalohany toko 4:10 ny andininy 12. Raha sitrakareo andao tsika iaraka maky an'le izy mba tena miaraka tsika mamaky mafy ny andininy 12. Korintiana voalohany toko 4:10 ny andininy 12. Vakitsika miaraka amin'ny anaran'i Jesosy Kristy manao hoe: ary toy izany ihany koa ianareo, raha fatra-paniry ny zava-panahy dia izay hampandroso ny fiangonana no tadiavo indrindra. Efa nahazo ny fampianarana io tsika saotra an'Andriamanitra, efa nivezivezy tao anatin'ny Korintiana voalohany toko 4:10 itsika, fa niazontsika antoka koa nefa dia manana fampaherezana ho antsika foana ny Tompo amin'ny fotoana rehetra. Tao anatin'ny vanim-potoana ny velaran'ny kolotsaina Grika, civilisation Grika no niainan'ny apôstôly Paoly, na ny fanabiazana, na ny kolotsaina, na ny fianarana sy ny fomba fiaina rehetra dia ny kolotsaina Grika no nivelatra. Nanana izy azy, ary tamin'izany vanim-potoana izany mihitsy azo heverina hoe niavaka. Fa ny zavatra nisy dia izao, tsy teo amin'ny olona tsotra ihany, fa na teo amin'ny mpino aza dia nisy toe-tsaina ihany koa hoe miavaka, miseho amin'ny maizy azy. Ka na ny filazan'ity andalan-tsoratra masina ity aza, andin-tsoratra masina ity hoe raha fatra-paniry ny zava-panahy dia tadiavo indrindra izay hampandroso ny fiangonana. Inona zavatra nisy tao amin'ny fiangonana? Nisy ny fanomezam-pahasoavana, ny don spirituel isan-karazany. Indrindra anisan'izany ny fitenenana amin'ny fiteny tsy fantatra. Fa ny zavatra nisy mahavariana, satria izao lasa niseho koa hoe miavaka. Ka na ny olona ny teny sy nanana izany hoe fanomezam-pahasoavana izany dia inona zavatra nitranga tao amin'ny fiangonana? Lasa ny fampijerijery ary natao izay iavana. Dia tao amin'ny fiangonana ny fampijery mihitsy, andray ny andrianina amin'ny teny amin'ny tsy fantatra, andray ny azy hafa mihitsy, andray ohatran'izao ny azy. Inona ny zavatra nisy vokatr'izay? Voatery ny apôstôly Paoly nametraka anio andehan-tsoratra masina izay vakitsika io. Toy izany koa ianareo, raha fatra-paniry ny zava-panahy, izany hoe ny don spirituel, mitadinareo, izao ny zava-dehibe, izay hampandroso ny fiangonana no tadiavo indrindra. Io ilazany hoe tadiavo indrindra io rehefa raisina, ohatra ny amin'ny teny frantsay ilazany azy hoe chercher à en posséder abondamment.
zany hoe ataovy vonto e, ataovy masaka e, ataovy vaindondra rahanareo a io tadiavo zay ampandroso ny fiangonana. Fiangonana amin'ny teny greka zay fandarisika tsara ny ilazana azy eklezia. Ny eklezia raha raisinao dia hoe ireo mpitarika ara-pivavahana, ireo mpino izay miraya satria nandray ny fanahy-panavaozana avy amin'Andriamanitra ary ampiasain'Andriamanitra ho fiangonana miray ao amin'ny Kristy avy amin'ny fanahy masina. Zay ny dikany eklezia. Ary ao anatin'izany eklezia izany mitovy ny tanjona ny mpino ho ampiasain'Andriamanitra amin'ny voninahiny. Zay nampatonga amin'ny Paoly laza an'ilay izy mihitsy hoe tadiavo indrindra zay ampandroso ny fiangonana. Raha raisika tsotra amin'ny teny tsotra dia hoe jereo e, ataovy e, ampiaro e, jereo zay paikady rehetra e ao amin'ny fiangonana. Aninona? Hampatonga ny kristianina tena haka an'ilay toerana hoe mampandroso ny fiangonana. Tsaroko ny namana anankiray izay nitantara, tena tamin'ity aho izy tonga vahiny tao amin'ny toerana anankiray, tanàna anankiray. Tsy napoiziko ilay izy fa niditra tao amin'ny fiangonana. Dia nony avy eo ilay izy zay vao hitako lozy izy hoe ay fiangonana mormon ilay izy. Fa ny nikarakarany zareo any tena nahavariana aho izy. Vao niditra dia nisy accueil tena mafinaritra be no karakarainy. Dia tsy vitan'izay fa tamin'ny petraka misy anankiray avy ato, dia misy anankiray avy ato, tena ny andraikitra. Dia ankoatran'izay nisy ny literatiora ny mena ratsorina ny ilazana dia tena hoe voakarakara ozy. Dia asa saina ianao raha mijery an'ileo ny ampandroso ny fiangonana ary manaona tokoa hoe kristianina ary mahona ny fikarakarany mpino ny olona zay te hiditra ao amin'ny fiangonan'Andriamanitra na te handray satria mangetaeta an'Andriamanitra. Hitako hoe misy lesona anankiray lehibe azo ao anatin'izay. Fa ny mba tiako tena ho ararotina foy dia ny ampandroso ny fiangonana ampany anankiray indrindraindrindra. Ary mahafinaritra be satria hitanao hoe tena ny fanahin'Andriamanitra no miasa mitarika ny fotoana rehetra. Efa irentsika le tamin'ny maraina ny resaka fianakaviana, ohatra mbola mifandray amin'ilay izy ihany. Ny ampandroso ny fiangonana, ny fiangonana ao anatin'ny fiangonana ary voalaza mihitsy raha zay ny azo ilazana azy ny mpivady, ny ankohonana. Ireo no azo atao hoe micro-église. Zany hoe fiangonana kely. Ary fiangonana kely io no iangian'ny herin'Andriamanitra patonga ny fiangonana ivelatra. Raha ohatra zany ka zay ny raisina, inona ny azo ilazana azy? Io fiangonana kely io no tian'Andriamanitra ampandrosoana voalohany. Ary aka ny toerany tsara hivelatra mandroso amin'ny fiainana ara-panahy. Donc itsika mba makely fa mahafinaritra be le Deutéronomie toko 9 zay tena miresaka momba an'izy io mihitsy. Deutéronomie toko 9 manomboka ny 14 zao ny ilazany azy ao amin'ny 14. Mihain'ora Israely, Jehovah Andriamanitsika dia Jehovah iray ihany. Tiavan'i Jehovah Andriamanitra ao amin'ny fonao rehetra, ny fanahinao rehetra, ary ny sainao sy ny herinao rehetra. Inona ny zavatra ambarana? Io aloha ilay voalaza ny teny hebreo hoe shema. Inona ny shema zany? Ilay afatra avy amin'Andriamanitra ka natao mihitsy ho saintsaina averiny zanak'Israely. Ary azontsika raisina ihany koa ny Israely ankehitriny no voakasika zany. Mihain'ora Israely. Io ny teny voalohany menan'i Jehovah Andriamanitra mihitsy. Écoute Israël. Dia jerena ny toyiny. Mahafinaritra be ny mijery an'ilay toyiny. 15. Aoka ho ao am-ponao izao teny andidiko anao anio izao dia ampianary tsara ny zanakao izany ary resao na mipetraka ao an-tranonao ianao na mandeha any an-dalana na mandry na mifo ary fehezo famantarana eo amin'ny tananao ireny ary eo ka ho fehy fampatsiarovana eo ambonin'ny andrinao eo soraty eo amin'ny tolam-baravarany tranonao ary eo amin'ny vavadinao. Jereo tsara ange. Assure repère any amin'ny tranonao amin'ny maizy anao rehetra an'inona hampatonga anao atsiaro an'ilay voalazan'Andriamanitra hoe shema. Écoute Israël, fa Andriamanitra tokony ho afovoany. Ary Andriamanitra ho afovoany
te ampianatra ny Israeliny. Ary eo ampianatra ny Israeliny io manomboka amin'ny mpivady sy ny ankonana ilay micro-église. Ao ny angian'ny fiangonana, ao no tian'Andriamanitra tena handroso ny fiangonana. Nangovotra nandrea tsy de voela zay mpanompon'Andriamanitra manana maizy azy mampianatra tena zany tena mpampianatra ary fantatra mihitsy fantadaza namony tena ny zanany tsy fantatra aloha ny tena antony tsy afaka tena hoe zano ahita fa ny zavatra hita ao anatin'izay dia le micro-église tsy maintsy voakarakara satria izay no ametran'Andriamanitra antsika voalohany ny ankonatsika. Tsaroko ny grande dame anankiray any Antananarivo, tena le hoe grande dame manany maha izy azy, nambarany filazantsara nanolo tena ho an Jesosy izy. Fa latsaka tsy moramora ny ranomasina, tena tsaroko hoe tena latsaka tao ampony le izy. Zao ny lazainy, tafita ny zanako, professeur agrégé ndray, ny anankiray avocat ambony, manany maizy azy. Dia ozy sady nitomany izy fa tsy malala ny Jesosy. Fanamby lehibe. Ary mampatonga antsika hieritreritra tsara hoe manahoana tokoa ny toerantsika eo anivon'ilay fiangonana kely micro-église. Zay ny lazain'ny apôstôly Paoly io. Raha fatrapitady, raha fatrapaniry ny zava-panahy, zay ampandroso ny fiangonana no tady avo indrindra. Ary manomboka amin'ny ankohonako izany. Afaka manao asa lehibe, afaka manao asa isan-karazany fa manahoana ny ankonako. Resadresaka tamin'ny namana tety tamin'ny mandritra ny alohan'ny sakafo iny dia nahita. Zay ny voalaza aloha. Ozy izy ilay zanany hoe vitanareo daholo ny zavatra rehetra, manampy ny olona, manao toriteny arisery, manampy ny asa sosialy. Fa zay tsy voakarakara, za tsy vavaka tsony. Mampieritreritra, mampatonga hita tsara ilay fiangonana micro-église, aiza no toerana zay tian'Andriamanitra hametrahana ary eo anivon'izay. Efa amaranamparana sady fa ny tenin'ny apôstôly Paoly mba tiako ohatrany hoe raisina kely satria mahafinaritra be ny tenin'ny apôstôly Paoly. Efesianina 5. Ozy ny apôstôly Paoly ao amin'ny Efesianina 5 hoe mifoaza ianao zay matory. Ny 4:7 izy io. Mitsangana amin'ny maty dia ampahazavanao Kristy. Ny tiany lazaina dia hoe tena mivoa amin'ilay mahazatra. Ozy ny teny anglisy milaza azy hoe get out of the box. Zany hoe lay vata, lay carton zay mahavatana anao, mivoa ao dia ampahazavanao Kristy. Satria manahoana? Ao amin'ny fanazavan'i Kristy no ny azo fijaliana mampatonga atsiaro ny herin'Andriamanitra. Manafaka, manavao ary manavotra. Ka raha miteny ny ten'Andriamanitra hoe mifoaza ianao zay matory. Mbola nitohizany apôstôly Paoly ary izy io. Mbola nitohizany izy io ary mahafinaritra be le ilazan'ny tohiny. 5:12 amin'ny Efesianina 5:5. Koa tandremo tsara zay fandehananareo mba tsy hitondranareo tena tahaka ny adala fa tahaka ny endry. Dia varina ianao fa mbola mitohy ihany le izy. 5:12 noho izany aza manao adaladala. Faoka fantatrareo izay sitrapon'ny tompo. Mampieritreritra be rehefa mijery an'ilay izy ianao inona ny tena tian'ny Paoly lazainy hoe aza manao adaladala. Fa rehefa mijery tsika indraindray ao anivon'ny ankohonana tena fiainana mandeha ho azy ministeranay mivady izy io ankoatran'ny fitarihana ny mpiara-mamaky ny baiboly any Madagasikara, ny ministeran'ny mpivady sy ankonana ny tena ifotoranay. Ary anisan'izay tena nahitana hoe atraiza sarobidy izy io. Nanao zay tsy dia voaela zay tany Madagasikara seminaire ho an'ny tanora. Tanora 300 no nanatrika. Nresahana momba ny famatorana ara-petse-po, maturité émotionnelle. Ny zanako anisan'ny nanatrika ilay vavy matoa, dia ozy izy tena tsaroko mihitsy, dada tsy tandada ny zavatra nisy tany
Nzaraina groupe zay ozy izy tao anatin'ny groupinay a misy olona 10 akizy tanora 10 fa am'ireo tanora 10 reo dada ny 8 a maratra ary ao anatin'ilay fotoana hitanao mihitsy hoe misy ratra anaty mipotra ary tena marina le izy be deaibe no maratra ny anivon'ny ankonana satria mila ny fampahirezana amin'ny tenin'Andriamanitra mila ny fampahirezana amin'ny vavaka raha petraka amin'ny fantaniana mba manana fotoana tokoa ve zay ao amin'ny ankohonanay vavana aiza tokoa reny fotoana iaranay mivavaka anjarany tsiraray avy no mamaly avy ety ampitan-dranomasina zay ndray mandeha nandray telefona avy amin'ny havana namana taty ampitan-dranomasina vonjeo zay dia hoe fahahoana lay zanakay 17 taona tsy haina intsony zay hitondrana azy ahoana ny hitondrana azy tsy haina intsony fa inona ny zavatra nitranga le ramatoa amin'izay zany tamin'izay vanim-potoana zay be voka be dia izy be voka io le zanany nefa le mamalyvaly reny andeha hivoaka efa amin'ny 10 alina dia sa andeha hivoaka dia le ramatoa zany mba nibana ny varavarana hoe tsy amela azy andeha fa bana na varavarana ozy izy le tanora hoe mbay teo fa trobarako amin'ity azo ty zay nampatonga tsy fitan'le ramatoa zay atao vonjeo zay telefona any Madagasikara dia miresaka tsotra zay manontany nareo mivady ve nareo an-trano ve manana fotoana mba iaraha mivavaka miaraka mivavaka tsy mbola nanao an'izany zay zay ampandroso ny fiangonana no tadiavo indrindra ao anatin'izany mampatonga antsika ahita fa tian'Andriamanitra ho avaozantsika aza manao adaladala raha raisina hoe aza mandeha amin'ny laisser-aller fotsiny say raha ohatrany hoe nisy tsy nety mila mibebaka say mibebaka ao anatrany tombo hoe mifona Jesosy eo any fibebana io tsy fibebana akapobeny global ndraindray tsika mivavaka nke global fona tombo fona amin'inona amin'ny zavatra rehetra fona fa tsy zay ny tena fibebana ny tena fibebana fantatrao mihitsy le point ohatra tsy nanana fotoana mihitsy zay hivavaka tao an-trano tombo mifona ary mibebaka ao anatrehanao zay manomboka hatreto iovy zay le izy ary eo no etintsika amarana anazy manahoana aizany nisy laisser-aller aiza nisy fahatsapana lakune fahatsapana fa fahabangana teo anivon'ny ankohonanay aiza no tiana areny tompany ampahirantsika hampatonga antsika alala araka n'izay voalaza teo fa ao anatin'ny vanim-potoana tena sarotra isika satria nyzao tontolo zao efa anjakany ilay fanaratsy na amin'ny internet na amin'ny tele na ny film dia sary vetaveta sary erisetra sy ny sisany manjaka raha tsy manapaka ao anatin'ny ankohonana ny tenin'Andriamanitra raha tsy manapaka ao anatin'ny ankohonana ny fanahin'Andriamanitra tsisy hevitra ary eo ny fanamboatsika raha fatra-panirany zava-panahy ny ampandroso ny fiangonana no tadiavo indrindra ary manomboka amin'ny micro-église ny ankohonako inona ny fanamby atrehako eo nivon'ny ankohonana voakasika daholo tsy hoe ny ray aman-dreny ihany fa na ny tanora sahiry tanora mivavaka ho an'ny ray aman-dreny sahy mandalo ady koa nge izy ireo misy fanamby koa nge atrehan'ny ray aman-dreny na ny fivelomana na ny fiainany sahy tena mametraka hoe iaraka hivavaka andao ametraka ao anatrehan'ny tompo andao tena anaiko tarian'Andriamanitra amin'ny voninahiny fa ao anatin'izay no mampatonga ny fiangonan'Andriamanitra kely le micro-église eo ambanin'ny fitahin'Andriamanitra
iaray vavaka zay. Misaotra tompo, misaotra fa fantatray fa miteny foana ianao amin'ny fomba isan-karazany. Tsy takatra ny sainay, voafetra ny fisainanay, fa tianao fotsiny zahay anantona anao, anaiky fona, ibebaka, ary andray anao Jesosy Kristy amin'ny fiainanay, ao anivon'ny ankonanay, hanapaka ianao, hanjaka ianao, haneo ny fitainao, famindramponao, fahasoavanao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Amen.